avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Vinavinaina taony volana Jona ny fitsapakevy-bahoaka ary ny volana Oktobra 7 ny fifidianana filoham-pirenena. Ho ny filohan'ny CENI nandritra ny fianiana ampikambana vaovao miisa enina mandrafitra amin'ny birao maharitra androany. Nametrahany roly Mersia Fitoriana teny amin'ny Paka maraina teo ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Dinandria Maolo sy Mamra Vatomanga ary ny procureur général ny cour d'appel teo aloha. Ireo izay tompon'antoka tamin'ny figadrany nandritra ny 5 taona ka antony Fitoriana. Ndinika ny azo atao sy ny tsy azo atao mikasika ny fanotofan-tany ny minisitra sy roben'ny tanàna manodidina ny lemaka Antananarivo androany. Efa misy ny komisiona miandraikitra ny fanaraha-maso ny minisitra tompon'andraikitra ary efa mpolondro nazo fampiatsoana noho ny tsy fanarahan-dalàna. Hita amin'ny polisy maraina teo tokony tamin'ny fitora sasany lohan'ilay tompon'ny hôtel restaurant Jardin de la Mer Mananjary izay nisy nanapaka tamin'ny angady manodidina ny trano fonenany tao ambinany araka ny vaovao. Anovelany vonina iantoka ny fiarovana sy filaminana ao amin'ny Détroit d'Ormuz i Frantsa raha toka mijanona ny fifandonana eo amin'ny Iran, Israel sy États-Unis ny antsipriandreo. Akasitrana hatrany ianao manjo ny fahitalavitra kolo amin'izao ora izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasa anao avy hatrany anaraka ny antsipirian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Vinavinaina taony volana Jona ny fitsapakevy-bahoaka ary ny volana Oktobra 7 amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ho ny filohan'ny CENI nandritra ny fianiana ny mpikambana vaovao miisa enina izay mandrafitra ny birao maharitra ny CENI androany nanambara ny tenany fa andraisana fepetra ireo mpiasa ny CENI voamarina fa nanao adosona nandritra ny nandika lalàna tamin'ny fikarakarana ny fifidianana teto amin'ny firenena. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Anomboka amin'ny farany volana Jona ho avy izao ny fanisana ny mpifidy isan'ny tokantrano amin'ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana raha nanambara ny filohan'ny CENI. Kendrena ho ampiasana amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona ho avy io lisy mpifidianana vaovao io ka tokony ho vita amin'ny 5 Aprily 7 ny famaranana izany. Araka ny vinavina tety andro navoaka ny CENI ho tanterana amin'ny volana Jona 7 ny fitsapakevy-bahoaka amin'ny fifidianana ny lalam-pandrenana ho an'ny Repoblika Fadimy ary atao ny volana Oktobra 7 ny fifidianana filoham-pirenena. Mazava ho azy zany fa ny CENI amin'izao endriny nasiana fanovana ny olona mandrafitra ny birao maharitra izao no hikarakarana ny fifidianana ho avy raha toka fanovana rafitra noho nolotakiana teny Ankianja nandritry ny tolony. Manoloana ny fanakianana sy resabe momba ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny CENI amin'izao fotoana nanambara ny filohany fa olom-boafidy izy ireo ka tsy tokony ho esorina mandra-pahavita ny feptom-piasany. Karaha ny teny ianao ny hoe nisy ny fanakianana ho an'ny sasany dia anjaran'ireo rafitra sy sehatra ny fidy azy ny andraikitra amin'izay. Tsy misy azo atao amin'ny maha-olom-boafidy azy ireo ny fanesorana an'ireo mpikambana ireo. Izany hoe manapitra ny feptom-piasana izy ireo, tsy misy na ny filan-kevitry ny minisitra na ny rafitra hafa afaka manaisotra ny mpikambana io nivon'ny CENI amin'ny andraikiny. Ankoatran'izay dia manomana ny fikaonan-doha savaranonanto ny CENI ho an'ny rehetra mahakasika ny fifidianana mba ahafahana miomana
amin'ny atrehantsika ny fikaonandoha pirenena. eo anatrehany fitakena sy ny fanavaozana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fikarakarana ny fifidianana nilaza ny filohan'ny seni fa isy ny fanasaziana ny mpiasan'ny seni izay voamarina fanandika lalàna tamin'ny fikirakirana ny fifidianana sy ny fitantanana arabola. Mato betsaka ny fitaraina, betsaka ny fanakiana mahakasika ny fifidianana hatramin'izay dia misy ny fanavaozana tokony ho atao ary anisan'ny fanongoana an'izay fanavaozana izay ny fanavaozana ny olona eny anivony ratsamangaika satria efa vita moa zay ny aty amin'ny Foibe ary hidiny zay ny anivony ratsamangaika ka ireo mpikamba ao anatiny tao anatiny ratsamangaika ny seni hatramin'izay zay nanao fahadisoa nisy ny nanodikodimbola nisy ny nanodikodina ny voka-pifidianana ireo rehetra ireo dia tsy maintsy andraisana fepetra ara-pitatanandraha zany hoe mety hitarika amin'ny fanesorana azy fa hitarika ihany koa any amin'ny fepetra ara-pitsarana ho an'ireo zay tena navita fandikan-dalana. Hatreto tsy mbola misy ny didim-panjakana navoaka ny governemanta mampiantso ny mpifidy ho an'ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna. Tsy mbola misy noho izany ny vinavina daty hanaovana ny fifidianana ho an'ireo komina 420 voakasika raha ny fanazavana hatrany. Tontosandro any teny amin'ny fitsarana nosy ny lanona mpitsarana fianiana n'ireo mpikambana vaovao misy sahenina mandrafitra ny braomaritry ny seni tsy aivina tsy mbola nahavoatendry ny solontenany eo anivon'ny seni ny avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny republika raha totsy nisy ny solotena avy amin'ny sena no ny fahataperany fotoam-piasany ity androm-panjakana ity. Ny solom-bavabahoaka amin'ny Madagasikara Lanto Rakotomanga hidina Andriamaholy Mamy Ravatomanga sy ny procureur général ny cour d'appel teo aloha ireo olona efatra ireo no nametrahany roly Mercia fitoriana teny amin'ny pakina ny tendrim-pitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny kolokolo ny maraina teo vesatra maro no iampangana azy ireo ka natongay gadra 5 taona mahery ho roly Mercia nitondra ny fanazavany tamin'ity andro anty ka eto andriatsy nanatitra fitoriana teny amin'ny pakina ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolo 67 hektara roly Mercia ny maraina teo olona misa efatra no nitoriany tamin'izany dia ny solom-bavabahoaka Lanto Rakotomanga ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga Dina Andriamaholy sekretera général lefitry ny fitondrana teo aloha no sady mpitsara ary koa ny procureur général ny cour d'appel teo aloha nisy ny fanarotapahefana kolikoly nataon'ireo olona notoriana ka nahatonga nahiditra ponja tao anatin'ny 5 taona sy 9 hoy izy nisy tsy ara-dalàna ihany koa nataon'ny fitsarana raha ny nambarany hatrany amma député azy manao trafic d'influence manao abus de fonction ary tsy ferana mihitsy nisy suspicion de corruption ao anatin'le zavatra satria tsisy olona nanao zavatra rambe fotsiny zany le olona lazay naniraka azy fantatsika tsara ny raha mahazo azy amin'izao fotoana zao le hoe Mamy Ravatomanga mpaneho FT tao firenena teto fantatsika daholo mahazo azy na eto toerana na ambelany zany hitatsika hoe raha mpitsarana fa misy suspicion de corruption misy blanchiment d'argent zany daholo ao anatin'iny le anankiray indray le mpitsara maventy tena kitsirano mihitsy manitatra tena enjana be mihitsy ny fahefana teo-tanany mbola misy suspicion de corruption koa anatin'izany fa tsy andoha fa tsy hoe everina natao fotsiny tampoao zany le olo le fivoaka le mpitory Mamy Ravatomanga mazava ho azy araka zany hitatsika ny raha mpitsarana ifanipoitra masom-bahoaka ka namonjy fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoan'ny anteny mera-pirenena ny solom-bavabahoaka Lanto Rakotomanga ka ankinina amin'ny fitsarana ny toy n'ilay fitoriana napetraka raha tokony ho nivoaka ny fonja ny janoary 3 ny tenako rehefa navita 3 taona dia nisy tsy fanaran-dalàna sy anjonjay natao ka nahatonga ny sazy ampy 2 taona hafa raha ny fanazavany hatrany araka izany nitory ny procureur général ny cour d'appel teo aloha ihany koa izy no ny fikasana amodika azy fa io ramatoa procureur général ny cour d'appel n'Antananarivo teo aloha io rehefa za tao amponja tao zany na raha andrehetra nahita moa zany ny aretina mafy nahazo atao tena mebaiko tompony andraikitra tao amin'ny fonja tao tsy mahazo anaterana sakafo ahako tsy mahazo anaterana fanafody ary tsy mahazo miditrao ny mpitsabo zay no nataon'io zany nandritrin'io fitazomana tao amponja io zany
fa hita mibaribaro mihitsy le tetika sy zay olona naniraka azy tany hoe hovonoana mihitsy ao ponja ady amy tsy maty malota zao nataony fanavozana de manaraka an'izay ny tenako mitory azy mba tsy siny tsy maty manota ary indrindrindrindra mba tsy siny tsony olona ray any anivony fitsarana na any fitoram-patsakana hafany de fa manapatra fahefana de mampiororo ny mpiara-miasa aminy de manao zay tany mikipony ny antony hitatsika eo any misy arabola hoe misy fanitara-pehefana zay zany le fipetrana. Andrasana araka izany ny toy ity fitoriana napetraka teny amin'ny paky ity sy ny fepetra ho raisin'ny fitsarana. Ny fitsarana izay isan'ny sampandara mapiaiky ny besen'ny maro noho izy ireo samy ao anatiny mifampiaro. Fotoana tsara novana ny lalàna hiadina amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana. Izao fotoana ny faravozan'izao ny praiminisitra lehibe ny governemanta tany maraina teo ny eto Madagasikara izay mbola ambony ny ambana mikasika izay famotsim-bola izay. Raha ny fanadiadiana, raha ny vokatra ny fanadiadiana samihafa natao momba izay. Ndao rahantsika ny Antsiprieny. Ifanolaniana teo amin'ny filan-kevitry ny ministra ny volavolan-dalàna manampy sy manova ny lalàna miady amin'ny famotsim-bola ary efa miditra amin'ny lahadinika eny amin'ny anteny mera-pirenena izany raha ny nambara ny praiminisitra lehibe ny governemanta nandritra ny fanokafana ny atrikasa karakarainy samifinina teny ambohijanaka ny maraina teo no amafisy ny famin'izao fitondrana fanavaozana izao no fotoana tsara hanovana ny lalàna rehetra tokony hiova sy ho hatsaraina. I Madagasikara izay mbola marefo raha ny lalàna androisahana ary tokony amafisina ihany koa ny fitsirihana ireo sehatra miasa sy mikirakira vola eto amintsika. Ataoko hoe maromaro vitsivitsy mbola tsy misy lalàna mifehy azy eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ilay niresahantsika teo ny actif virtuel, mbola tsy manana lalàna mahakasika an'izany tsika nefa efa misy mampiasa actif virtuel be dia be eto Madagasikara. Tsy ny fampiasana actif virtuel akory no ratsy fa ny fampiasana azy anaovana famotsim-bola sy anaovana famatsim-bola ny fampiroroana izay no tokony hosoroantsika amin'ny alalan'ny fametrahana an'ilay lalàna sy ny fametrahana an'izay supervision izay ao amin'ny secteur anankiray eo. Raha nitatitry ny fanadihadiana natao ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 mikasika ny famotsim-bola ambony ny ambana eto Madagasikara. Antony misy ary maro ireo sehatra marefo ka isan'izany ohatra ny microfinance, immobilier, ny profession du droit, ny fandraharahana mikasika ny vatosoa sy ny volamena sy ny maro hafa. Tafiditra ao anatin'ny tombana natao ihany koa ny famatsia-bola ny asa fampiroroana no ilay situation géographique misy ny Madagasikara. Données izay misy eto amin'ny firenentsika nanaovana an'ilay étude ireo dia misy ireo noho ny situation géographique à Madagasikara aloha zany voalohany misy foyer-na terrorisme manodididina antsika amin'ny firenena manodidina antsika zany izay mahatonga an'izay risque izay ho moyen. Jaivina nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny atrikasa karakarainy samifinina hanatanterahana ny paikady hiadiana amin'ny famotsim-bola 2024 telopolo sy 2024. Jaivina ihany koa ho avy eto Madagasikara ireo mpanao tombana iraisampirenena ny 7 hatramin'ny 1 Jolay 2024 avy izao iaona amin'ireo mpisehatra rehetra. Zay ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana eto Madagasikara. Fampitoviana ny tadin-dokanga eo amin'ireo ben'ny tanàna manodidina ny Lemaka-Antananarivo sy ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharatany mikasika ny fangatahana tao amin'ny fanotofana tany sy ny fepetra ara-pitantanana manodidina an'izay. Nisy androany ny fionana teo amin'ny rotonta andaminana ny momba ireo teboka samy hafa ireo. Fotoana ny ilazany minisitra fa efa miasa ny komisiona miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitsirihana ny fanotofana tany ka efa mpolondro nahazo fampiatsona noho ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izay fanotofa-tany indrindra ny eto Antananarivo sy manodidin'izay. Niaona tamin'ireo ben'ny tanàna mihisa 7 mandrafitra sy manodidina ny Lemaka-Antananarivo ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny rarahan-tany. Fotoana ny itondrany ministra fanazavana ho azy ireo momba ilay didim-panjakana mahakasika ny famaritana ny toerana tsy azo anaovana fanotofana sy afaka anaovana izany. Nanamafy ny ministra fa ny toerana izay mety hiteraka tondra-drano dia mijanona tsy azo anaovana fanotofan-tany fa izay toerana hiteraka tombotsoa ara-ekonomika no omena lalana. Na izany tsy afaka avetrana hanao ny asa fanotofana ny mpanototra tany
fa tsy maintsy hialohavany fitsirihana ataon'ny teknisianina miankina amin'izay no hanomezana alalana azy na tsy fa mialohan'izay tsy maintsy manao fangatahana eny amin'ny apipa ihany koa ka niarahana napaka tamin'ireo ben'ny tanàna nandritra ity fionana ity ny fepetra sy ny endrika takiana amin'izany fangatahana izany. Ty zany zao le formalité fa napetraka dia zay iarahana miaraka amin'ny ben'ny tanàna rehetrarehetra. Iny fangatahana iny dia mandeha any amin'ny direction générale ny apipa eo amin'ny 5 andro eo ny andinihandro zareo any le fangatahana. Ny toerana hiteraka tondra-drano dia mijanona tsy ho azo atao. Aza miahiahy aza misalasala fa tsisy zany hoe voavidim-bolana vahiny zay tantantaray mety sy roa reny fa ny toerana tsy ho azo anaovana rambolay dia tsy ho azo anaovana rambolay. Fa ny toerana zay autorisé dia toerana hiteraka tombotsoa ara-ekonomika ho an'ny commune, ho an'ny faritra, ho an'ny renivohitritsika sy ho an'ny Madagasikara. Nankasitrahana ireo ben'ny tanàna ity fanapahan-kevitra ity, nanamafy izy ireo tamin'ny alalan'ny solotenany fa hitondra fandrindrana ho an'ny commune amin'ny fotoam-pahavaratra mba hisorohana ny tondra-drano ateraka ny fanotofana tany. Ambonin'izay manampy amin'ny famelomana indray ny commune amin'ny fampidiram-bola ka ahafahana mitondra fampandrosoana amin'ny ankapobeny ity fanapahan-kevitra ity. Amin'ny ankapobeny zany dia mitondra fandrindrana eo amin'ny ministera PI sy ny commune eny fotony dia mitondra fahafahana miverina indray ilay fifampatokisana teo amin'ny ministera sy ny commune ary nomeny toromarika teo anisan'ny hoe ny fiaraha-miasa amin'ny fanakanana ny rambolay sauvage raha zay nazo tika ilazana azy dia amin'ny ankapobeny zany hoe tena mandrindra ho any amin'ny hoe topahavaratra tsy sy tondra-drano nateraky ny fanotofana tany izao fiarahana ho an'Andriamatoa ministra zao ho an'ny commune moa zany dia hoe tena velona ny commune zay ny azo ilazana azy hoe tena velona ny commune satria miverina indray andro fampidiram-bola izay ahafahana mampandroso ny commune tsirairay avy. Raha ny fanazavana hatrany efa nanomboka ny fitsirihana ary efa mandeha ny fampiantsony na ny convocation ary hanomboka ny fanasaziana ireo nanao ny fanorenana amin'ny toerana tsy tokony hanatanterahana izany nandritra ny fotoana nampanankery ny fandrarana talohan'izao didim-panjakana izao. Efa ampolon'izy ireo no ampelantanany mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana hoy ny ministra. Manomboka eto tsy maintsy manaraka ny fenitra avokoa ireo izay mahazo alalana satria ny toerana tsy mahazo izany dia tsy mahazo taratasy fahazon-dalana hanorina ihany koa. Ireny zany rehefa mora ampitoviana ny tadodokanga eo amin'ny ministra tompon'andraikitra sy ny ben'ny tanàna fa misy ihany koa ny manahirana raha tsy ilaza afa-tsy ny mikasika ny gara fisandratana eny Amoronakony. Milaza ho tsy nanaiky ny fifindrana eny amin'ny gara routière fisandratana izay tokony hisokatra alohan'ny 19 jona ho avy zao ny ankamaroan'ireo coopérative asy-piasa mizotra. RN2 sy ny RN7 etsy amin'ny tobi-piantsona ny fasankarana. Maro ny antony anoerana izy ireo eo fikasana amin-drana azy ireo eny an-toerana io raha ny fanohan-kevitra samihafa teny an-toerana tamin'ity androan'ity. Andao arahantsika izay fanampanazavana izay. Eto io tena betsaka mpandeha indrindra raha tonga ny anina dia tsisy mandeha makentsony ny voyageur sy nany raha olona avy napita tapika zao na ohatra zany sady 50 frais dia lasa foadia amin'izay ilay frais maketo tsy mampita andeha fidrana eny zany zao ary ohatra hoe olona miala eny Osy be mitondra bona ray maketo 10 sy ray alina nefa raha eto makeny izy dia lasa tsisy hitondra zay raha mitero lala 150 eo foadia dia lasa maty zany le voyageur nefa lasa le polisy indray manjaka le tanàna indray manjaka satria tsisy ho tonga entsony izy nanakota zany ma tsy zao miala maraina zao aveny ma zany miala maraina amin'ny 5 voatonga ety nefa raha hoe ety zany raha ety indray zany miala makena mety ariva voatonga eny raha amin'ny akota azy fotsiny ny resaka coopérative ke mba tia hanara-penitra daholo reo e mba tia hanara-penitra daholo reo fa no fototra ratsy normal na lasa manaraka zay fony toe-tsain'ireo. Lafomba vaoafa manamafy ny fanomezana sehatra ny fikarohana siantifika malagasy
ary manome lanja ny tanora amin'ny famoronana vahaolana manoloan'ireo olana raha toa hoe karena samihafa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ho no minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany nisy androany ny atrikasa fanentana n'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny alalan'ny tetikasa Unipod. Tetikasa no volavolainy ny fitaliavana momba ny fikarohana sy ny aivao ao anatin'ny fitaliavana akabeny fikarohana izy io hamadiana ny voka-pikarohana ho azo ampiasaina eny amin'ny tontolo ny orinasa gabainy loha. Afana miroso amin'ny fananganana orinasa fa ihany koa ho fanampiana ireo mpikaroka eto Madagasikara apetraka ny Unipod na ny University Innovation Pod izay sampana eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ampifandraisana ireo tanora mpikaroka sy mpandraharaha ahafahana izy ireo mamolavola hevitra sy fikarohana mitondra vahaolana sy fanavaozana ary ny fampandrosoana maharitra mifandraika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Miara-miasa amin'izao tetikasa izao ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina ary ny syndicat industrie eto Madagasikara. Fampifandraisana ny fikarohana eny amin'ny anjerimanontolo sy ny centre de recherche amin'ny sehatra tsy miankina mba hampiteraka asa, hampiteraka ampiarana an'ireny amin'ny sehatra tsy miankina zany. Ny aty amin'ny industrie malagasy zany dia mila tokoa ireny tanora ireny miditra miasa ao aminy na koa mamorona ataontsika hoe an'ireny fitaovana mamorona an'ireny tetikasa izay hoentina mampandroso ny industrie eto Madagasikara izay ataontsika hoe fandrindrana ny filan'ny orinasa sy ny aty amin'ny lafiny ara-pampianarana aty zany no zava-dehibe ifantohan'ny fifandraisana miaraka amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony zany sy ny fikarohana. Nanamafy ny tompony andraikitra fa tetikasa natao amadihana ny voka-pikarohana ho lasa orinasa ny Unipod iroso amin'ny antso fandraisana anjara ny fanjakana ka afaka mandray anjara amin'izany avokoa ny mpianatra mpikaroka ary ny mpampianatra mpikaroka rehefa mafeno ny fepetra sy sivana takina. Sehatra maromaro no ahitana laboratoire ao amin'ny ity ivotoerana ity hoy ny fanazavana taliny fikarohana sy ny haivao eo anivon'ny ministera. Misy laboratoire na conception, prototypage, zany hoe raha manana hevitra zany ianao dia ho atao prototype le izy ahafahana mivarotra le izy. Misy koa laboratoire na intelligence artificielle sy robotique, resaka green tech na ny resaka développement durable, ny énergie renouvelable ary ny resaka sécurité alimentaire na ny agri-food. Natao ahafahan'ny mpikaroka izay efa manana voka-pikarohana amadika ny voka-pikarohana ho orinasa ary ho atao koa amin'ny mpianatra izay tia entrepreneuriat na tia molavola hevitra ahafahany mamorona orinasa. Ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Nisy androany ny atrikasa fifanakalozan-kevitra ny rahana tamin'ny mpiara-miombonantoka toy ny PNUD ary ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina eto amintsika vinavinaina alohan'ny faran'ny taona 2024 no hampiseho mivaingana ny voka-pikarohana voalohany ity ivotoerana ity raha ny fanazavana hatrany. Manambahiny indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny tiality dia tsy iza fa zoby raha ny ilaiko tompon'andraikitry ny Futuri Momada. Mazava ho azy resaka momba ny tontolo ny tany sy ny resaka trano eto Madagasikara tsika amin'izao fotoana izao indrindra moa zany mahakasika ny tolotra entinareo anatin'izay miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiality fa ao anatin'izay indrindra misy ny tolotra vaovao hoentin'ny Futuri Momada ho an'ny eny Mercasinina manokana manahoana ny mahakasika an'izay zo. Ya, miarabanao Iva. Tonga eto izay araka ny efa fantatry ny maro hoe Futuri Momada dia miezaka foana hatrany hatrany hoe mieno ny clientsika hoe inona indray izao ny zavatra mba tena tadiavin'olona. Dia tao anatin'ny herinandro maromaro vitsivitsy izay dia nangataka daholo ny olona hoe mba hanaovy trano izay mba takatry ny vola hoe mba moins de 100 millions d'ariary zany. Dia eo koa ny fiangaviana dia ny hoe mba ataovy akaikikaiky ny tanà dia efa tena niezaka izay, tena niezaka be Iva, nahita ny tena ny tadiavina. Dia misy an'ilay projet io zao i Mercasinina ilay vaovao io
80 millions d'ariary à partir ny 80 millions d'ariary le trano tsara tare ohatran'izao amin'ny sary zao eny tompoko ohatran'izao mihitsiny afaka pehina tsikelikely zay moa no tena mahasamihafa anay satria zay manana ny banque près de Madagasikara zay manampy be anay amin'ny fanampiana tsika rehetra mba hoe anana trano anana tany dia ho aloha tsikelikely amin'ny vidiny hoe mba mirary zany amin'ilay fomba fandoavana anazy mety hoe afaka aloha mandritra ny 4 volana hatramin'ny 4 volana satria zay zany zao nisan'ny andrasan'ny maro ihany koa androany hoe mandritra ny herintaona ve enim-bolana ve sa manahoana Oui, 24 mois raha ohatra ka ho amin'ny futur Momada tsy misy acompteny ao aminay sady tsy misy intérêt fa miaraka amin'ny partenaire anay dia afaka mandeha hatramin'ny 20 taona mihitsy raha resaka tany dia afaka mandeha hatramin'ny 15 ans mihitsy 10 taona be izao raha ohatra ka trano misy indray ny olona manana tany zoa manahoana ihany koa mety azo atao ve miara-miasa aminareo amin'ny fananganana trano ao anatin'izay oui anisan'ny be mpangataka mihitsy n'izay dia zay no natonga anay ihany koa aorianan'izao offre vaovao any mercasine izao dia vonina ihany koa zay zany anao construction ho an'ny olona zay efa manana tany efa négociation be tamin'ny constructeur anay zay tena efa azo lazaina hoe folona tanteraka izy amin'ity taona ity sy ny taona manaraka fa nefa moa tena nezahana amin'ny amezana fahafapo-antsika dia efa afaka manao an'izay indray zay ohatrany ahoana le endrik'ilay trano azo atao raha afaka asehoantsika ny sary zao ie ohatran'le any mercasine iny dia ohatran'le any io zao afaka ataontsika ihany koa io moa le 80 millions d'ariary dia misy ihany koa ohatran'le any ambady fotsy ihany koa somary le bebe kely kokoa izy misy io zao F3 io dia misy ihany koa ny F4 io zao ny F4 dia reny ihany koa afaka tanterahana tsara ireo trano ireo ny trano anankiray dia afaka mavita trano zay anatin'ny 1 mois à 3 mois zany hoe raha ohatra zao ka 2 chambres zany dia vitanay ao anatin'ny 1 mois fa miteny foana zay hoe 2 mois zany mba tsy siny hoe ao anatin'ny 2 volana 2 volana dia efa tonga ianareo miaraka ny lakile ho an'ny tompotrano eny tompoko zay mihitsiny amin'ny saranao na moa izy teo zo à partir ny 80 millions d'ariary manahoana ary mikasika ny ataontsika hoe visite organisée mety misy ve zay ho andro lina sahady amin'ity androanyity zo mety manahoana ny mahakasika an'izay mikarakara an'izay ve ianareo ie manentana sahady zay ny olona no inscription amin'ny visite organisée io iva satria amin'ny 23 mai zao dia manao visite ny mercasine zay visite organisée izy io dia tena manentana zay hoe aloha manao inscription satria maro be le miantso dia aloha manao inscription mba tsy ho taritsika amin'ny visite organisée io ohatrany nanokana 2 andro ianareo androany sy rapitso raha tsy diso misy karazana fiarah-miasa manokana miaraka amin'ny Bread Bank ny ilainay be izay accompagnement an'ny partenaire anay satria ny important eto zany mba hahalalan'ny olona hoe ohatrinona tokoa moa zany ny tokony ho pehinay isam-bolana raha ohatra ka revenu na salaire ohatran'izao dia tokony afaka misitraka an'ilay tolotra ve zay na tany io karazana simulation zany ilay atao anatiny mihitsy iva dia tonga ao aminay ny banque près de Madagasikara androany efa nanomboka efa be dia be nefa tonga dia raha pitso mbola mitoy zany fa fotoana voafetra ihany zany hoe amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 sasany izy io fanentanana farany ihany ho an'ny mpanaraka ny vaovao efa tonga ny andrasany zany hoe mihaino anareo zahay zay moa ny futur Momada dia nitanjona dia ny hoe eo akaikinareo foana zahay miezaka ny manome fahafapo arak'izay azonay atao koa nefany efa misy an'ireo tolotra vaovao zay voalazako teo dia manentana anareo zay ho any amin'ny bureau anao inscription ihany koa andreo zay anao visite organisée dia tonga avy eo amin'ny futur Momada eo akaikin'ny sampanana croisement makany Ambohijanaka izy io dia tonga nareo dia mahita panneau ngeza be hoe futur Momada aza matahotra fa misy parking ngeza be eo amin'ny devant anay eo Angatrany Zoby Ranelaiko tompony andraikitry ny futur Momada tao anatin'izay fampafantarana an'ireny tolotra samihafa vaovao hoentin'izy ireo izay. Izay ihany koa no antsika misety vetivety ao anaty doka fohy rehefa avy eo ny toy ny trangam-piarahamonina tany Mananjara ilay tompona hôtely nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana. Eo ihany koa ny olana famatsin-drano indrindra ny eto Antananarivo renivohitra ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay.
izay. Aza misaraka aminay. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Salamadoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ana canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolitsy amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique. Le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Jumina, tiako Jumina, mangala etaetanaka, manala etaeta, hitanao mpivarotra rehetrarehetra, meilleure qualité, mitondra vitamine C. Parfait orange, fraise et coco, sim parfait marisa karazany. Avy agny roche, amle tegna toshe, mina mety amina. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 na 12 volana, sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Trangam-piarahamonina hitan'ny polisy ny maraina teo tokony tamin'ny fitora sasany. Lohan'ilay tompon'ny hôtely Jardin de la Mer Mananjary izay nisy nanapaka tamin'ny angady manodidina ny trano fonenany tao ambinany araka ny vaovao farany. Tsy mbola misy olona voasambotra sy ahahina mikasika izay hatreto. Mitoeraka izany ny fanadihadiana ataon'ny polisy amin'ireo olona mipetraka manakaiky ny toerana misy azy eny ambinany Mananjary amin'izao fotoana izao. Daniela Minorson. Taorian'ny fahitana ny fatiny Laurence Roseline, ilay vehivavy enimpolo taona tompony hôtel restaurant Jardin de la Mer ao ambinany Mananjary izay tsy nisy lohintsony omaly. Hitan'ny polisy androany maraina tokony tamin'ny fitora sasany teo ny lohany ity tompona hôtely ity raha ny vaovao voaray. Tsy mbola misy hatreto ny olona voasambotra sy ahahina no ity raharaha ity. Raha toa ka mbola manohy ny fanadihadiana amin'ireo olona mipetraka manakaiky ny toerana misy azy ao ambinany kosa ny avy eo anivo ny polisy pirenena. Ity vehivavy enimpolo taona hita fatiny sy nanapa-doha ity izay tsy hivona fa efa mativaty ka mipetra-drery. Ny mpanampiny tonga hiasa vao maraina no nahita azy efa nitsirara teo andavarangana ny andro nomaly alarobia. Zaho zany miditra amin'ny fito sy fahefany dia miravana amin'ny 4 sasany. Dia miravana amin'ny 4 sasany nomaly amin'izay aho, izy mizaka aminay hoe amin'ny fito sy fahefany koa no miditra pisy magnosiny any. Dia nandeha amin'izay aho zany satria izy mizaka aminay hoe AVC mozy lalana anao mijery ny olona mangery amorom-pasiny io dia eo vao momba vehivaratra aty. Dia nandeha aho zany dia izaho amin'izay zany tonga mipompe dia navelako mipompe eo zany cartable.
dia misangana etsakaiky ny lavarangana parany avesiny zany dia misy raha dia nieritreretiko iny amboa io zany raha satria amboa io mako miady be mialina dia misavitaka eo aby raha dia nizaka hoe nagnadaro koa iny amboa io tonga tany dia todika amin'ny angavaratra amin'izay zany hoe mahita anazy mibafoka amin'ny raha io zaho aloha mbola sy nijery ny vatana anazy manontolo fa tonga dia nianso olona zany hoe ny madaminay eo lavy mibafoka amin'io ao avy eo zaho mbola sy nijery anazy sy haiko izy natorana na magnano akory dia olona amin'izay zany mizaka taminay mpray monina teto hoe mandehana amin'ny pôlisy dia naka pôlisy ma eo zany dia nisavainay miaraka amin'ny pôlisy io zany teo dia efa sy teo koa zany lohany roy MSA to metoandro dia miampy ny gaorolay somesy zany manafitragno satria tena piasa fixe anazy ako zany roy mbola manjavozavo araka ny voalaza etsy ambony hatretony mahakasika ity raharaha ity saingy raha ny fitantarany mpiasa iray ao amin'ny hôtel restaurant Jardin de la Mer ho mananjary hatrany nisokatra ny tranony sity tompona hôtely ity ho maly hatrany tsy hita tao an-toerana ihany koa ny findaindra ny fanezavana hatrany tragnony amin'izay zany ny sokafanay satria tragnony efa sy mikatona koa zany fa na raha dia tragnony sokafanay dia sy ao zany telefona dia poketra misokatra zay zany raha tena mbola sisy zavatra fantatra misy satria mbola tena mako mbola samby sahirana aby mbola raha na izao koa tena sy nampoiziko hoe izy misy ny bafoka amin'ireo nidirandreo misy mety izy io zany mety nandondona dia nisokafana mety tao satria niondana anazy efa misy raha io andrasana treto izay mety ho toy ny jira raha ity efa maro ary mihamazo vanatrany ny tranga tahaka izao tsy ao mananjary ihany fa saika manerana nozy tokony hamafisina araka izany ny fitandrona ny fahalemana tsy tokony handefitra sy hanao kolikoly ihany koa ny tompona andraikitra sasany malona ireo tomponantoka fa ny mesazy entitra ho azy ireo safidy vaovao atolotry ny Haïti University ary azo ny mpianatra ny ratovina manomboka ny taom-pianarana vaovao ny option digitale ny leadership sy ny administration fampiofanana manokana omena ny tanora hifantoka amin'ny tetikasany manokana fa tsy asa amina orinasa raha ny fanazavana ny entiny tompon'andraikitra ankoatr'izay misy ihany koa ny baccalauréat américaine tolotra vaovao omeny Haïti College manomboka ny taona ho avy andora atsika ny Anjiprieny tsy mitsahatra manome tolotra vaovao any tanora malagasy ny Haïti University izay manofana azy ireo tanora matianina amin'ny tontolon'ny nomerika mila hofanina ampivelatra ny tetikasany manokana ihany koa ny tanora fa tsy andro tolotra omeny orinasa isokatra manomboka amin'ny taom-pianarana vaovao avy izao araka izany option digitale leadership administration ho anisan'ireo safidy manokana sitrany mpianatra taona fahatelo anomboka tsy ho ela ihany koa ny sokajy master amin'ity option iray vaovao ity hoy ny tompon'andraikitra izy io zany raha ataoko amin'ny teny fohifohy ilay izy business school reny zany hoe fampianarana amina resaka entrepreneuriat zay ma leadership anazy vaovao be izy io satria izahay irery aloha hatreto ny fianarana informatika nandroso tamin'io zavatra io ma hoe option vaovao anazy aloha izy zany dia licence ihany hatreto aloha zany hoe mianatra izy première année deuxième année amin'le option taloha le développement web design sy ny tariny reny ihany fa rehefa tonga troisième année izy zay vao safidy afaka manana ny safidiny anao an'le GLA io zany hoe diplôme licence ihany aloha no azo amin'le leadership io efa apany manana ny diplôme master zahay efa nisy ny master international teo le MBDS sy le BIAR fa eo apany manana izahay zao ny diplôme GLA le master GLA ho an'le resaka business sy leadership manana tolotra vaovao ihany koa ny Haïti College amin'ny taom-pianarana vaovao voalohany amin'izany anomezana ny ankizy fahafahana amin'ny baccalauréat américaine faharoa ifindraeny avoloa ny toeram-pianarana izay kendreny ifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra ny Haïti College dia lycée informatique voalohany teto Madagasikara fa ho amin'ny taona ho avy indray dia nasiana ny SAT bac américaine izy io dia lasa misy an'io koa zany ny Haïti College zany manomboka amin'ny taona ho avy io ary ny vaovao faharoa ny Haïti College dia ifindra eny avoloa ny toeram-pianarana amina toerana 3000 mètres carrés eo izy io zay tena hoe adapté amin'ny fianaran'ilay zaza fampasahivana kely manomboka classe de seconde ny ao amin'ny Haïti College hatramin'ny classe de terminale dia efa manomboka ny pré-inscription an'ireo zay maniry hampianatra ny zanany ao aminay
mandray ireo rehetra liana azo fanazavana fanampiny sy anatevin-darana amin'ny fampianarana sy fiofanana tolotry ny IT University sy ny IT College araka izany ireo tompon'andraikitra mandritry ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny foire internationale de Madagascar izay nanomboka androany hiakatra amin'ny 10 Mey avy izao eny amin'ny CCI Vato. Antom-pisian'ny IT Solar Pro ihany koa ny manolotra rafitra ngovy maharitra azo antoka ary tsara kalitao any tokantrano na orinasa mampiavaka azy ny fanamorana ny fisitrahana ny tolotra amin'ny alalan'ny garantie 9 volana. Izy ireo izay manome tolotra miavaka ihany koa ho an'ny mpanjifa mandritra ny foire internationale de Madagascar izay nanomboka androany hatramin'ny 10 volana Mey ho avy izao. Tsara soarvelo. Tara masoandro hatramin'ny 3 isantaona i Madagasikara izay lazaina ho betsaka oharina amin'ny firenena hafa. Na izany mbola miaina anaty fahatapahany herinaratra isika. Ho vahaolana amin'izany manolotra rafitra angovy maharitra sy mahomby ary mifanaraka amin'ny filana eto an-toerana ny IT Solar Pro amin'ny alalan'ny kit complet ahafahan'ny tokantrano sy ny orinasa mamokatra herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro. Le kit dia tsy manao sur mesure fa ilay izy tonga dia kit na 6 kVA zany hoe convertisseur mazaka 6 kVA dia panneau solaire avec puissance 6200 watts dia miaraka amina batterie 16 kWh. Ny IT solar zavatra tsara ho fantatra dia efa nanandrana izay vao mivarotra aminareo. Tamina université mazakatra amina 1200 ordinateur 250 kW. Ho ana trano tsotra zany le 6 kVA rehefa niinstallenay dia mazaka ny zavatra ao an-trano izy, réfrigérateur, télévision, rehetrarehetra ohatran'ny fandaniana tsotra fa ny zavatra nandramanay dia mazaka hatramina micharger voiture hybride le izy, mavita hatramina micharger resaka hatrany amin'ny piscine chauffée. Zany hoe le zavatra manodidina anao zany efa tafiditra fa mbola misy extra plus kely manodidina. Manolotra vahaolana amin'ny fanamorana ny tolotra omeny IT Solar Pro mikendry ny hozaka ny rehetra ny fisitrahana izany tsy mividy eo ny mpanjifa fa manofa mandritry ny 30 volana. Dia alefa tsikelikely zany le paiement fa any amin'ny farany kosa nefa dia mahazo azo alainy le nanofa azy le izy raha atao amin'ny teny frantsay tsotsotra izy zany dia location de longue durée avec option d'acquisition en fin de contrat. Dia any amin'ny farany misy vola aloha kely valeur résiduelle azonan'le le kit solaire ray manontolo, kit solaire, batterie, convertisseur. Tsy mila investissement be da be satria location le izy dia frais de désinstallation ihany no aloha amin'ny voalohany sy assurance. Amin'ny location anazy dia ohatrany matériel zay miassurer ny maintenance any ray manontolo. Manolotra tolotra miavaka ho an'ny mpanjifa ny IT Solar Pro mandritry ny foire internationale de Madagascar izay nanomboka androany hiakatra amin'ny 10 Mey ho avy izao. Misy promotion tokoa zay ho atolotra ho an'ny mpanjifa zany amin'ity foire ity film 920 000 ariary mensuel le kit zany. Rehefa tambatra le izy natale 36 mois afaka manao calcul ny tokantrano dia tena mora lavitra par rapport amina hoe mividy indray mandeha amina fournisseur hafa. Mampiasa courant CCI, tsy mampiasa jirama zany zay zao fa tonga dia le batterie mode nuit zany zao ty démonstration anay ity. Tonga dia le batterie zao miasa misy frigo misy intianarany induction misy bouilloire dia misy ordinateur misy écran tena tehiteny mihitsy zay hoe nangiza ary le ino ty izy zany le zavatra ho ampiasaina dia mazaka le izy fa mila mifanaraka tsara foana amin'le mode d'emploi zany efa atolotray. Azo ataony manomboka amin'ny fanofana maharitra ary aorian'izay manana safidy ny mpanjifa na hividy ka ho lasa tompony fitaovana izy ireo ao amin'ny IT Solar Pro. Manome sehatra ho an'ny rehetra hanatsara ny orinasany amin'ny alalan'ny fifanakaloza-kevitra amin'ireo manam-pahaizana ao amin'ny BICI na ny Bureau international de consultation en informatique ireo tompon'andraikitra mandritra ny foire international de Madagascar ny BICI amin'ny alalan'ny A5 izay mamolavola application de gestion d'entreprise izay mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filana eto an-toerana. Andao rahantsika ny Antsipriana zay. Mitondra fanovana ara-teknôlôjia eto Madagasikara sy maniran-tany hatrany ny BICI na ny Bureau international de consultation en informatique izay orinasa malagasy misehatra amin'ny lafiny développement de l'application en informatique
Ny A5 no ahafantarana azy manamboatra logiciel de gestion an'ny orinasa teknôlôjia mampifandray ny intelligence artificielle na ny IA hiasa ao anatin'ny antotan-kevitra sy antotam-baovao ana système d'information hiasan'ny orinasa manampy sy manamora ary manafaingana ny fomba fitantanana sy ny fomba fiasa. Ilay A5 zany solution anankiray izay proposen'ilay entreprisenay solution natokana ho an'ny contexte misy eto Madagasikara amin'ny tout ce qui est problème na connexion sy ny tout ce qui est problème na prix satria PDP ny application na logiciel izay fournisiavan'ny occidentaux atsika izay tsy mifanaraka amin'ny contexte misy eto amintsika dia izay zany nampatonga anay nanome an'ity solution ity izay application de gestion d'entreprise sur mesure izany hoe l'ity anay ity zany izahay no miezaka s'adapter am'le activité de l'entreprise fa tsy le entreprise no s'adapter am'le application en termes de prix zany le izy marina fa hoe tsy manana prix standard zahay fa ny prix zany tena kely par rapport am'le standard izay efa misy préféré. Mbola maro ankehitriny ireo fanampy samihafa atrehan'ny orinasa eto amintsika. Ankoatra ny vahaolana sy tolotra omen'ny BCI manome sehatra ho an'ireo rehetra liana amin'izany hifanakalo hevitra amin'ireo teknisianina ao amin'izy ireo ihany koa ny BCI mandritra ny foire internationale de Madagascar izay mifarana amin'ny alahady ho avy izao. Ny processusnay zany manana izay an'le version standard. Ny version standard iny zany présenté am'le entreprise am'le client dia mijery izy dia avy eo zay manao analyse de besoin gratuitement mijery ohatra ny ahoana amin'ny process ndratra zareo dia avy eo modulena zany le version standard iny hifanaraka am'le process izay existant any amin'ny ndratra zareo satria samy manana ny azy daholo ny entreprise rehetrarehetra hoe nenay ohatra n'izao ny processusnay nenay ohatra n'izao ny processusnay dia izay le teneniko tamin'ny voalohany hoe izahay no misadapte izay mahatonga an'le izy hoe sur mesure mihitsy satria mifanaraka amin'le zavatra tetavindra zareo spécifiquement. Mikendry ny olasa iray amin'ireo mpisehatra fototra amin'ny fanovana nomerika ho an'ireo orinasa afrikana ny BCI amin'ny alalan'ny fanolorana vahaolana mahomby mora idirana ary mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-toerana. Tsy mila vahaolana petatoko, vahaolana maritra mamalan'ny filany vahoaka no ilaina orom-ponina nanaovana fanadihadiana manoloana ny olana famatsiana rano ny JIRAMA amin'izao fotoana izao. Ireo mponina izay nanamafy fa mbola tapaka lava ary mampijala ny rano etsy ankilan'izay. Laza ny tale jeneralin'ny orinasa JIRAMA omaly fa hivoaka tsy ho ela ny tety andro mandrafitra ny fifandimbiasa ny fisitrahana rano izay natao ahafahan'ny fokontany tsirairay mahazo miomana amin'izay mety endrika fikorotanan'izay. Entsora Soarimalala. Vahaolana maritra sy mahafapo ny vahoaka no ilaina fa tsy vahaolana taitaitra fotsiny ihany. Hoy ny mponina nanaovana fanadihadiana mahakasika ny famatsiana rano ny JIRAMA. Mbola mampijaly ary misy fotoana aza tapaka ao anatin'ny 2 andro ny rano hoy izy ireo. Iray ihany ny bonbonina isa-pokotany ary mbola manelanelana ny fanaterana rano raha ny fanazavana. Misy zatiny zany zao dia mijaly rano zay satria zao dia tapaka amin'ny pompy zahay variatsinana be ary manenjika aty andrefa na be aty maka rano za io zao mitaiza kely 2 volana ny zanako lozako manenjika maka rano aty. Raha misy isan'andro izy tsy mijaly ny olona fa ndraindray misy dia ndraindray tsy misy dia ohatr'izay foana. Tena mijalijaly zao ny rano amin'izao any aminay zao tapaka foana. Indraindray 2 andro tapaka vao mandeha. Fieritreretako an'izany zao aloha hoe mety tsy avaolana le izy. Le amin'ny fahafahapoan'le vahoaka mihitsy zany vahaolana. Ianao mba tsy tapatapaka mihitsy zany raha ohatra bonbonin'izany matsy no hohanina ny entiny eny. Ray andro ihany ny vahoaka ny afapody. Satria matsy ny bonbonina iny tsy tonga isan'andro zany. Misy mahazo dia misy tsy mahazo. Raha bonbonina raika eo ve ny olona fa amina rivo ny maromaro manalo mihitsy zany ao anatin'ny fokotany. Aentsankilany nilaza ny tale jeneraly ny orinasa JIRAMA fa hivoaka tsy ho ela ny tety andro mandrafitra ny fifandimbiasa ny fisitrahana rano izay natao mba ahafahan'ny fokotany tsirairay miomana amin'izany nandritra ny fandraisana ireo fitaovana vaovao an'ny JIRAMA teny Amandro Seza omaly.
ampahafantarina amin'ny tserinandro ity ny ananivo ny fokotany ahafahan'ny tsiraray manaraka ny fandaminana hoy izy mitohatra ny famatsiana rano amin'ny alalan'ireo fiara-pitatitra rano na eo aza izany. Tourdoa dia mampahafantarana tsy ho ela zany efa nisy natao izy io fa fandaminana dia mampahafantarana tsy ho ela amin'ity herinandro ity any amin'ny fokotany mba hahafahan'ny tsiraray mandamina ny fotoanany amin'ny fivatsiana na famatsiana rano. Ny antony dia zao amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nisy ny fampitomboana ny vokatra famokarana rano eto Antananarivo fa ho avy tsy ho ela moa zany zay zavatra. No amafisy ny tale jeneraly ny orinasa jirama ihany koa fa ho tonga ny 20 ny volana May ho avy izao ireo fantsona lehibe ahafahana mamany fahaverezan-drano sy mampitombo ny fisian'ny rano ka iseraka izy zany ny fanakorontanana amin'ny famatsin-drano eo am-panatanterahana ireo asa fanamboarana raha ny fanazavana. Fomba vao hafa ho tanterahana ny alahady 10 May ho avy zao eny amin'ny Coliseum manisan-keritaona ny synodam-paritany iarivo avaradrano eo anivon'ny fiangonana FJKM eny avokoa ny no ifamitona sy ara iombom-bavaka ireo fiangonana misa 300 sy ireo sekoly misa 220 ary ireo kristianina marobe anatin'ny synodam-paritany iarivo avaradrano. Ndao rahantsika ny fanampanazavana. Fotoana miavaka satria fotoam-pivavahana ikendrena indrindra ny fiarahana amin'ny tegan'Andriamanitra sy mankalaza azy miaraka. Ireo fiangonana marobe, ireo sekoly marobe, ireo kristianina marobe nasaina sy ho avy eo zany dia hiara itegan'Andriamanitra sy ankalazan'Andriamanitra miaraka. Fiarahana manavao ny fanoloran-tena indray amin'izao fotoana iaraha-mivavaka izao. Fiarahana manao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Fiarahana mihaino sy mandrereo asa sy raharam-piangonana tsara ho fantatra na ny eto an-toerana na ny avy any ivelany zany ary indrindra fiombonana ny fiarahana mandray fanasan'ny tompo. Tonga tao anatin'ny fotoana famizarana ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany indray isika. Ndao ary. Ireto indray ary ny sationan'ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity. Sidina napakapaka efa miverina ny 950 ny sidina ataon'ny kompaniam-pitaterana napakapaka Emirates taorian'ny fikorontanany lafiny ara-geopolitika nisy tany Moyen-Orient. Tafiditra ao anatin'izany ny sidina miazo an'Antananarivo izay anovan'izy ireo sidina miisa 3 isan-kerinandro. Mbola tsy voafaritra hatreto ny fotoana iverenany izay sidina izay. Ito tsikelikely kosa ankilan'ny sidina ataon'ny Emirates miazo any Amerika, Eropa, indrindra fa ny aty Afrika. Malona ny resabe makasika ny dian'ireo influenceur malagasy lasan'ny Rosia kosa indray. Nitondra fanazavana ny gouvernemanta rosiana fa ny afrikanina inisiativa ihany no mamatsy vola ny tetikasany. Tsy ny fitondrana malagasy araka izany no niantoka ny lafiny ara-bola tamin'ny fandehanan'ireo influenceur ireo tany Rosia. Anamafisana ny fifandraisana ara-kolontsaina eo Madagasikara sy Rosia ary koa hitandrona ny fisakaizana sy fifampitokisana eo amin'ny vakoka rotontany tanjon'ny afrikanina inisiativa ny fanazavana trany. No amafisina izy ireo fa tsy miditra amin'ny raharaha politika izy ireo fa miasa manokana amin'ny sehatry ny kolontsaina, ny fanabeazana ary ny lafiny ara-tsosialy. Niona tamin'ireo olobe, lonaka, ary ireo solotena mpanjakana amin'ny fahatramena be ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, mandritra izao iraka manokana tanterahany any an-toerana izao. Nodiniana sy nitondrana vahaolana tamin'izany ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny anamafisana ny fiarovana ny arena voajanahary ao Menabe ary ny ahafahana mitondra fandrosoana maharitra eo amin'ny faritra. Samy resy lahatra ny rehetra fa ifanometanana amin'ny fiarovana ireo valan-javaboary ao Menabe. Fotoana izay nanamafisany ny Andriamatoa minisitra ihany koa ny fampahafantarana ireo lahara-pamehan'ny gouvernemanta fanavozana. Anisan'izany ny aty amin'ny kolikoly, ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpitrandraka tsokosoko ny arena voajanahary sy ireo mpanimbahala ary ny fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay. Any Antsiranana, nakatona vonjimaika ny FJKM Tanambao Antsiranana ho Malmaraina no ny disadisa misy eo amin'ny Sampino amin'izao fotoana. Nidina nanatanteraka ny fanakatonana ny vaditany taorian'ny fivoan'ny taratasy ofisialy avy amin'ireo manam-pahefana tsirairay any an-toerana. Tsy maintsy natao izao mba hisorohana ny mety ho fifandonana sy savorivory eo amin'ny Sampino hoy ny mpitandro ny filaminana. Lalam-baovao ankasina, efa nasorona ireo casseur de vitesse, misokatra ho an'ny mpandeha ny tetezana fiampitana nanomboka ny maraina teo.
lalam-pirenena fahatelo mampitoy an'Antananarivo Anjozorobe efa manomboka ny fanamboatrana ny lalana araka ny fanamboatrany teo anivon'ny ministera ny asa vaventy volana fitsilasa izay ny tepoka mainty no tena ifantohan'ny asa amin'izao fotoana fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fitoeram-piofanana away eo amin'ny oniversité an'Antananarivo tetika asa izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana sy ny oniversité ary nisy hatra tsy miankina away ICT Academy tanjona ny ampiatra mivantana ny fahaizana na mampalalana amin'ny fitaovana avolenta ho tombotsoan'ny mpianatra ka mpianatra misa 100 hatramin'ny 200 isan-taona no hiofana ka ho lasa mpandray-anjara mavitrika amin'ny fanovana nomerika eto Madagasikara raha ny fanazavana vaovao mampalahelo kosa indray no dimandy any bentanana ny Toliara Rabea Jason rehefa nanaraka fitsaboana nandritra ny fotoana maro efa indro nitondra ny tanàna ny Toliara izy ary efa solombavomboaka ny Madagasikara atao Toliara ihany koa izay eto amin'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno an'ny fianakaviany. Maresaka iraisam-pirenena vetivety avonina iantoka ny fiarovana sy filaminana eo amin'ny Detroit d'Ormuz i Frantsa raha toka mijanona ny fifandonana eo amin'ny Iran, Israel ary États-Unis ho fanamafisan'izay fahavononana iaro ny Detroit d'Ormuz izay nandefa ny samby mpiady mpitondra fiaramanidina Charles de Gaulle namakivaky ny canal de Suez i Paris ary mizotra makany amin'ny ranomasina mena omaly amin'ny fandalovan'ity sambo lehibe frantsay ao amin'ny canal de Suez ity izay heverina ho afatra stratégique mazava ao anatin'izay. Dia izay ihany koa no entsika manakatony indray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany rapitsondray ary tomboky lasy tombo vavy. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.